mbola ampitombona ho anareo mandrakariva ny ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra akatsika afatra izao maraina izao dia izay efa novakian'ny mpanompony teo ao amin'ny Ezra, izay efa nohenotsika teo, nohenona fa tsy norenesina fa matetika ny mpamaky teny rehefa mitsomety dia hoe araka ny tenin'Andriamanitra norenesina teo ny zavatra renesina zany dia hoe tsy tiana hohenona akory fa zany hoe efa eo izy dia atao hoana moa ka raha ny tenin'Andriamanitra no atao an'izany hoe satria efa torian'ny pasteur eo izy na torian'ny zay mitoro teny eo dia efinna fotsiny rehefa tsy henona dia tena tsy mety. Koa miangavy anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba henoy ny toriteny hoetriketry fa tsy teniko izany fa tenin' Jesosy Kristy fa aza renesina fa raha renesina mantsy izy dia hoe ohatrany hoe tabatapany ivelany any zao dia renesitsika izany tsy tiatsika hoena akory zany fa zany hoe fa eo izy dia tafiditra ny antsofiny dia mba tsy toy izany eny ny tenin'Andriamanitra fa tena hoenona tokoa. Ka zay hita araky ny vakian'ny mpanompony teo dia tantara tsotra ilay izy fa misy afatra maro ny hoe niverina avy any am-pahavavona ny zanak'Israely na ny fiangonana dia nataony lahara-pahamehana ny fanorenana ny tempolo. Ny fanorenana ny tempolo ny vonjeny voalohany indrindra ary nandritra izany dia nisy fiangonana teraka fiangonanay teo anivon'ny fiangonana zany ary nisy fombafomba natao mihitsy ara teo anivon'ny fiangonana hoe ny mpisorona dia nanao ny akanjo fanamiana dia napiny ny levita izay nitazona mpipantsona sy ny ohatran'izany dia rehefa natao ny fiangonana dia tomany mafy ny olon-dehibe. Tomany mafy zany tena malahelo ny olona mitomany mafy zany satria nahatsiaro reo hoe tena marina fa naolona ny tempoly fa tadidiny kosa hoe tena raha ampitaina tamin'ilay taloha le vao natao zany dia tena lavitra dia nitomany mafy fa teo anivon'izany kosa misy miorakoraka be ny olona faly dia tsy enitsony ny tomany fa niorakoraka ny nanjareny dia zay ny tantara. Fa ny afatra avelan'izay antsika kosa dia maro. Vao niverina avy any am-pahavavona ny fiangonana zanak'Israely dia ny tempoly no naorony voalohany indrindra. Ny tempoly no vonjena avy any am-pahavavona zany ianao tena rava daholo ny zavatra rehetra na ny tsisy fotodrafitrasa eo zany na fiainanao ray amanontolo zany tena hoe ohatrany hoe tsisy nahinana iny ohatran'ny Israelianina tamin'ny ady lehibe faharoa iny miverina ka ny Israely dia io vao manomboka manorina firenena dia ohatrany hoe fa iainany zanak'Israely foana efa iainany fiangonana zany dia nateo azy zany zany zavatra nitrangy zany dia tsisy mieritreritra fosy reo hoe ka ny fiainana kosa ary ty manahirana tempolo ndraika no vonjena fa tsy ndao no vonjena ny tanimboly tsy hinanakanina andao amboarina aloha ny trano hielofana fa tena tsy zany nataon'ny fiangonana fa nanjanak'Israely fa ny tempoly no novonjena voalohany indrindra. Ny tempoly no natao lahara-pahamehana ary tena nahita ny tokony atao ny fiangonana tamin'izany fa mandrak'ankehitriny dia ao amin'ny fiangonana no azo an'Andriamanitra mitahy atsika. Ao ny loharanom-pitahiana avy amin'Andriamanitra ho antsika ka nahita ny tokony atao mihitsy ny fiangonana hoe ity no vonjena voalohany indrindra mba azahoantsika miamboka ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa eritrereto tokoa ny raha eo amin'ny fiainatsika ankehitriny ny fiangonana tamin'izany
dia na zanak'Israely dia nahatsapa lalandava ny alehibe ny asarobidy ny fiangonana fa natadratany nefitra dia nisy atrany hoe tranolay ny mpandehandehanana eny dia hoe tsy maintsy zavatra mitokana ny trano fivavahana na dia hoe mandeha ary dia hoe eo tranolay dia mitohy teo anivon'ny tantaran'ny fiangonana mandrakariva fa natao zava-dehibe hatrany izany hoe trano fivavahana zany zany hoe tempoly zany nandaniny ny olona ny herim-pony sy ny andony mihitsy zany ary tena tokony atao tokoa zany satria ao fantatry ny fiangonana mihitsy fa avy ao no azahoany mandray ny fitahiana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra rainy fa eritrereto fotsiny anie hoe tsy nisy ny fiangonana teto amin'ny firenentsika na dia nitsehana ohatra n'inona raha ngiritra moa fa ny fiangonantsika dia toy n'inona ny fanenjehana azy nefa eritrereto fotsiny hoe raha tsy teo ny fiangonana ny fiainantsika amin'izao fotoana izao na ety an-drenivohitra na any ambanivohitra indrindra dia tena ditanantsika FJKM no tena hoe mitoetra mahery eto amin'ny firenena ary zany no atahoran'ny olona hafa atahoran'ny mpanao politika atsika aninjeny atsika tsy mba hoe zavatra fa nitahotra atsika no aninjeny atsika fa tena misy akony lalina eo amin'ny firenena ny fisian'ny FJKM na dia hoe ny fisiana fiangonana 9 manerana ny nosy mandinika lohahevitra anankiray reto soratra masina telo reto dia reto soratra masina telo reto no angalana hitoriana amin'ny fiangonana naiza raha Madagasikara hatrany amin'ny sondabaritany ivelany tena zavatra enjana zany ary eritrereto hoe raha tsy teo ny fiangonana itsika zao hoe amin'ny hoe alahady voalohany dia efa tena misy fitraikany hoe alahady voalohany zany alahady fandraisana fanasan'ny tompo zany ny fiangonana katolika moa zany fa misy fandraisana foana rehefa mety fitopavahana fa ny tsika tena hoe alahady voalohany alahady fandraisana dia efa misy akony any amin'ny fiarahamonina zany efa ny mpanao fitaterana zany dia hoe alahady fandraisana amin'ny alahady voalohany dia efa mimakomana ny tatitra sy ny ohatran'izany tena misy akony lalina eo amin'ny firenena mihitsy ny fisitsika FJKM fotsiny ary tamin'ny fifidianana filoha teo tena mibanjina antsika daholo ny olona rehetra ary ny mpanao politika dia efa samy manana ny azy daholo dia efa miandry ny sasa moa manoana mafy hoe raha ny samotran'izany tena eritrereto hoe raha tsy teo fotsiny ny fiangonana dia manahoana ny fiainana hoe taiza no nanaovana batisa taiza no nanamasinina fanavadiana taiza no nanokanana ny mpiandry ny mpitandrina sy ny zavatra rehetra taiza nampahirezana manamanjoa rehefa tiana hojerena ny alehibe sy ny asarobidiny zavatra anankiray dia andramana tsoahana eo izy dia tena hita tokoa ny asarobidiny ohatra hoe tsy eto zao mitanina ranjakavoly dia tsy fantatra hoe matsy any olona hoe sarobidy tokoa ny fisian'ny mpitandriny iny mifantsona mitondra ny fanomezam-pahasoavana fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny tempoly makateantsika tsiraray avy ka rehefa tsy eo izy vao tena mazana tena hieny tsara mihitsy ny asarobidiny fa rehefa eo izy dia ohatra nisy fa mahazatra fa adiva dia tsy maintsy tonga indray fa za manokana aloha zany dia tena maheno mihitsy hoe ny asarobidiny rehefa hoe miarasasatra toy izao izy fa misy asy zany tena menjera aty aminy dia tena henoko mihitsy hoe sarobidy ny nandefasana amin'ny Jehova aniny mpanompony iny eto fa teo anivon'izany hoe fihazahan'ny fiangonana fihazahan'ny zanak'Israely namorona ny tempoly zany dia nisy zavatra teraka teo anivon'ny fiangonana dia ny fiangonana iny tena niombinaina mihitsy ny olona rehetra
teo anivon'ny fiangonana arak'izay fanomezam-pahasoavana azony avy. Teo amin'ny vahoaka tsotra aloha zany dia efa niseho daholo efa vavaky ny mpanompony teo hoe irahanina nanao tomian'izao, rahanina tomian'izao, zany hoe nanao araky ny fanomezam-pahasoavana azony avy. Zany hoe tomi zany tsika mahita malala tsara hoe pasteur zao tomian'ny fifoazana zao tomian'izao, zany hoe izy mitokona andraikitra felo amin'ny zavatra mikasika ny mahatomi azy. Dia nisy ohatran'izany betsaka teo anivon'ny le nanorona ny tempolo zany hoe rahanina no manana fahaizana manokana momba an'izao dia izy nanao an'izao, rahanina nanao an'izao, fa tena niondrona tanteraka izy mibanjina ny hoe fanorenana ny tempolo. Ary dia voaorina tokoa moa ny tempolo dia ny atahorenan'ny tsy te atao n'ity fisaotra masina ity fa voaorina ny tempolo. Zany hoe ny fiezahana nanao lara-pahamehana ny mikasika an'Andriamanitra, ny fiezahana nanorona ny tempolo izay rava fony tany am-pahavabona ny zanak'Israela ny fiangonana, dia miteraka fiombonanaina teo amin'ny fiangonana. Ny fanompona zany, satria asa fanompona ny fanorenana ny fiangonana, dia tokony hiteraka fiombonanaina eo anivon'ny fiangonana. Fa raha mifamadika amin'izany dia tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ilay ratsy. Raha hoe ny asa fanompona hoe nitarika fisarahana, tena mampieritreritra zany, nefa tena misangy zany anivon'ny fiangonana, tsy ny fiangonantsika ihany fa ny fiangonana maro. Any amin'ny mpihevitra raha zany tena hoe tena misy hevitra anankiray mitranga ohatra, dia misy hevitra anankiray hafa dia rehefa tsy lany le hevitra anankiray ihany dia tena mitarika fisarahana eo anivon'ny fiangonana ilay lasa mitarika fisarahana eo anivon'ny diakona ilay tsy fitoviana hevitra. Nefa zavatra anatin'ny fanompona ihany zany dia mifanohatra amin'ny zavatra hita teto amin'ny soratra masina teto zany hoe miasa fanompona tokony hitarika fiombonanaina, tokony asa hitarika firaisana. Fa raha niasa fanompona no mitarika anao tena hoe anao tsinotsinona ny hafa na hoe ho tezitra amin'ny rahalahinao, diakona rahalahinao, dia mihevitra retalàlina fa tsy avy amin'Andriamanitra izany. Raha mahatsiaro ny tenin'ny Tantaranjakavola sotran'Andriamanitra kosa ataon'ny mpihevitra raha nifidika mikady fotsiny dia tena mba tsy misy ohatran'ny fiangonana anankiray zay, fa ny fiangonana anankiray zay tena misy raitra mihitsy miakana lapalitao amin'ny fividian'ny mpihevitra raha. Dia akady fotsy hoe sy akana lapalitao zany, tsisy manao palitao zay rehefa mivory ato, tsisy akana lapalitao ato. Fa ny tena tenenina dia hoe tena ny asa fanompona tokony hitarika fiombonanaina eo amin'ny samy laïque na vahoaka an'Andriamanitra. Fa teto koa dia tena hita fa nisy fiombonanaina teo amin'ny vahoaka tsotra zany sy ny mpisorona izay mitendren'i Jehova ao amin'ny fiangonana. Teto aloha zany dia eo ny mpisorona sy ny levita. Eo mpisorona sy ny levita fotsiny zao dia efa hita hoe nisy fiaraha-miasa feno eo mpisorona sy ny levita. Levita moa zany dia taranaki Levi tao amin'ny fokony zanak'Israely izay natokan'i Jehova hoe ho mpanampin'ny mpisorona izay nirahany hitondra ny hiandry ny vahoakany. Dia satria tsy vita ny mpisorona rery dia namena olona anampy izy. Dia teto ny mpisorona sy ny levita dia nanao asa hitantsika tao ny fanorenana ny fiangonana io arak'izay nivakiana teo fa ny hira nanao hira ny famaly vady ny mpisorona, ary ny levita mpanampy azy dia mitondra kipantsina. Tonga dia efa misy fiombonanaina, misy fiarahana hatrany
eo amin'ny zay mpisorona ny rahan'i Jehova sy ny vahoaka ho andrasan'ny mpisorona. Efa trany am-piandohana mihitsy zany endrika eo anivony, efa endrika nataon'Andriamanitra hitondrana ny fiangonana. Efa tamin'ny andro Mosesy, teo Mosesy ny rahany fa izy miteny hoe mifidiana olona ianao dia ohatran'izany hatrany. Teo amin'ny tantaran'ny fiangonana ray manontolo teo hatrany ny mpisorona izay ny rahan'Andriamanitra, fa eo ihany koa ny laika izay manampy azy. Dia mitoy atraty amin'ny fiangonana zany, ankehitriny tsika dia eo ny mpitandrina, fa eo isika diakona laika manampy azy, eo isika vahoaka kristianina manampy azy, fa tsy miasa fotsiny amin'izao izy. Dia misy fiombonaнаina koa zany eo amin'ny mpisorona izay nalefan'i Jehova sy ny laika izay andrasany. Raha toy zany tsy misy fiombonaнаina eo amin'ny mpisorona na mpitandrina sy ny vahoaka kristianina na ny diakona etiny, dia mieritreritra lalina fa tsy ara-tsoratra masina zany. Mieritreritra lalina fa tsy ambany Jehova zany, ary efa tsy ambany Jehova dia fantatsika hoe avy aiza, fa tena tsy izany mihitsy no ampandroso ny fiangonana. Dia zava-misy ankehitriny zany hitatsika na eo amin'ny rafitry ny fiangonana ankehitriny ary dia nofitisy zao vao nifidy filohan'ny FJKM, dia niara fidinany koa ny laika filoam-panampy. Jereo fa mitovy amin'ilay efa nitondran'Andriamanitra ny fiangonany hatramin'izay ihany io. Dia mahazo matokotsika sady mino fa tena ao anatin'ny lalamarina isika, fa ao anatin'ny kisarisary izay efa napetaka Jehova taloha ihany ny mbola toizantsika ankehitriny. Ary eo anivon'ny fiangonana zany rehefa mbola mitoetra tsara ny fiombonaнаina eo amin'ny mpitandrina sy ny diakona sy ny laika dia azo inona fa tena mbola ao amin'izay lalana nitondran'Andriamanitra ny fiangonana izany. Fa na eto anivon'ny fiangonana fotsiny dia hita fa izay olona hoe tsy nanaika na hoe mikasa ny amerina ny mpitandrina ranjakavola any amin'izay naniraka azy, dia tsy natafavoaka izany mihitsy nandritran'izay 520 taona zay, fa vao tonga kely foana izy dia efa tena mipetraka teto ndray alahady arivo zay. Dia nitanysaina teto zany ny zavatra momba azy sy ny zavatra momba ny zavatra hoe ny verina hoe adosoina. Dia efa nisy miteny teo anivon'ny kevitra raha tamin'izay hoe avy ireny any amin'izay naniraka azy izy. Olona ny rahan'i Jehova eto izy dia ny teny misy ny teny hoe avy ireny any amin'izay naniraka azy izy. Fa 520 taona ny lasa ankehitriny fa tsy natafavoaka an'izany mihitsy ilay olona sy ny vonin'olona mikasa an'izany. Ka olona ny rahan'i Jehova eto izy dia ianao olombelona no eritreritra hoe andahany zany, dia hita miharihary fa tsy tafavoaka mihitsy ilay. Dia na manahoana zany endriky ny toe-javatra misy manoloana ny zay mpisorona ho alefan'i Jehova eo, hevitro manokana dia tiako ampitaina amin'ny vahoaka kristianina, tiako ampitaina amin'ny diakona namako amin'izao andro efa madiva koa zany, efa 3 taona sisa dia tsy ho diakona taona fa lasa olona. Dia ny zavatra tsapako hoe na manahoana tarehin'ny zavatra misy eo dia aoko tadiavina mandrakariva izay iaraha miasa
amin'izay mpisorona alefan'i Jehova eo fa izao isika dia niarana hita tsy moramora fa betsaka ny olana ny trano nandritra n'izay 5 taona niarahana tamin'ny tangaran-jakavolo zay fa rehefa izy no nalefan'i Jehova eo dia tsy ianao mihitsy tsy ianao lahika zany no ilaza hoe tsy ara-iasa amin'io fa tsy avelan'i Jehova zany dia tena niarahana hita teto zany niarahany aina teto dia rehefa ankehitriny tsika mahadiva ho avy no mitandrina fahavalo fa miataka kely valo dia tsy maintsy ary ny zavatra nitranga tamin'ny mpitandrina fahafito dia mifanomanana ny zavatra hitranga amin'io mpitandrina fahavalo io dia efa tokony hiomanitsika fa na manao ahoana na manao ahoana dia tsy maintsy tadiavina hatrany izay iraha miasa amin'ny mpisorona nalefan'i Jehova io tadiavina hatrany izay isiny fiombonainaina amin'ny mpitandrina ho alefan'i Jehova io tadiavina hatrany izay isiny fiombonainaina amin'ny samitsika vao kristianina fa niasa fanompoana arak'izay nitantara mitranga eto ary matoto ny tantaratona natao mitranga io dia efa nataon'Andriamanitra ho fitaizana antsika dia tsy maintsy ho tadavitsika hatrany zany ny anao izay itadiavana ny iraha miasa amin'izay mpitandrina alefan'i Jehova eo ary tena mba nafinaritra mihitsy ny zavatra nataon'ny fiangonana tamin'izany ary mbola mitoetra ankehitriny hoe ny fisorona dia nanao ny fitafiana tokony ataony mba anaovana zany hoe ohatran'izao fanampom-pivavahana ataontsika izao ihany zareo fa mbola mitoetra ihany izy miomana tsara ny anao raharaha dia manao ny fitafiana ny mpanao ny vehivavy moa zany ho maro zao dia fa nanao volo tsara fa atao anina tsara ny any moa tsy dia misy amoarina loatra volo dia na ny dekona azy eo anivon'ny fanompoana dia misy atoko mpanompoana anankiray zao manao ny leu daholy ny lehilahy dia ny vehivavy manao kiraro mainty mitovy daholy dia nanjary hoe zay tanytseo ohatra zay sy lalaina tamin'izany tatseo sahira an'izay fa tonga ao amin'ny trano saina an'izay dia ohatra ny gaga fa zarery ny tsy manao ny hoe dia nalalaina tonga dia izy rery ny tsy manao kiraro maintimainty dia tsy mampalina an'izay zany makahery tena koa zay ny kapiteny d'ekipa tsy maintsy miavaka kapitan'zany fa mahafinaritra le hoe tena manao fanamina ny mpisorona dia nisy mitsoka mpantsona dia eo ny zavatra ara-panahy dia niasa izy atao ihany dia mbola mitovy amin'ny zavatra ataon'ny fiangonana ankehitriny ohatra ny komity fahadimy-roapolo taona izy zao hoe etsy ny zavatra ara-panahy ho azy izy nanao etsika ara-panahy fa niasa atao koa ary mandeha ihany dia jereo fa tena mitoetra hatrany izany zavatra zany dia akoatra izay akoatra ny hoe atao lara-pahamehana ny momban'i Jehova dia asiana fiangonanaina eo anivon'ny fiangonana sy eo amin'ny izay fisorona ny rahan'i Jehova dia atao amin'ny endrika kanto arak'izay takatry ny saina ny fanompoana dia mitohy hatrany dia mitohy hatrany ny tantara dia teto dia nitomany mafy ny olon-dehibe ny olon-dehibe tena nitomany mafy satria nahita ireo asan'ilay ratsy io zao ary
dia mipetaka trany a noona trany tsika tonga dia velona avy trany rehefa zao hoe izy le artiste hoe akoatrany hoe atao lara-pamena ny mikasika an' Jehova dia asiana fiomboananaina lalina eo amin'ny samy mpanompon'Andriamanitra manao fanompoana, asiana fiomboananaina lalina eo amin'ny laika sy ny mpitandrina dia ho tanteraka araka ny tokony ho izy ny zavatra akasin'Andriamanitra satria miditra tsara ao anatin'ny lasitra nanaovan'Andriamanitra atsika zany dia nitoy moa ny fiangonana nanao ny zankizy hoe nanao ny fiangonana fa nitomany mafy ny ololehibe na tsiaro ny fiangonana taloha rariny any zany fihetseham-po zany fa mahatsiaro kosa ianao hoe tena tsy ohatran'io mety isy alahelo fa tsy ohatran'io kosa le taloha fa ny hafa kosa tena niorakoraka sy mioby satria hoe vita hoe manomboka kosa ny fanamboarana ny tempoly ho vita ny tempoly zay hoe loharano ny fanomezam-pahasoavana rehetra avy amin'Andriamanitra dia mahafaly tena mahafaly zany ary niorakoraka sy mioby ny olona ary ny fiobiana dia nandrakotra an'ilay fitomanina mafy na nandrakotra ny alahelo dia ny fiobiana sy fiderana eo anivon'ny fanomponan'Andriamanitra ao amin'ny tempolin'Andriamanitra atao amin'ny fiangonana zany dia afaka mandroaka afaka mandrakotra ny alahelo tsy ato amin'ny fiangonana iny fa eo amin'ny fiainana manontolo ny fifalianao noho ny amin'ny Jesosy Kristy tomponao noho ny Andriamanitra rainao dia efa afaka anafaka ny alahelo sy ny ratsy rehetra eo amin'ny fiainanao dia mitoetra tsara mihitsy zany hoe afaka atao eo amin'ny fiainana zany zay no hoe anaovantsika fiderana amin'izay rehetra takatry ny saintsika na teky io na hira io na zava-maneno na fanamboarana ny tempoly arak'izay takatry ny saina na ny fanaovantsika lara-pamena ny mikasika an'Andriamanitra dia mitovy amin'ny fiderana ihany zany ary zany fiderana zany dia mandroaka ny ratsy rehetra eo amin'ny fiainantsika mbola hita koa ary mbola hita aty amin'ny fiangonana ankehitriny ilay hoe fanaovana lara-pamena no mikasika an' Jehova tany zanak'Israely teto eto amintsika eto zao dia hita be hoe tena mbola feno ny fiangonana na dia hoe amin'ny filatsahatra azy zao na angatsika ny androany zay na andrivotra androany fa ataontsika lara-pamena ny mikasika an'Andriamanitra dia tonga ihany tsika tsy manaiky raha tsy mihaona an' Jehova aty amin'ny tranony ohatrany mahafinaritra anie zao ny ao an-trano hoe tonga dia mahandro sakafo dia atao manimanitra tsara dia mamano tsotsotra mangatsika nany dia misotro ranomafana dite dia koa dia mafana mahafinaritra zany nefa tsy dia ohatrany hoe mety misy fakapana hoe efa lahatra fa efatra rangano fa raha mihery ny fandraisana fa naninona moa raha miheriny fa nataontsika lara-pamena dia tena mety dia mety tokoa zany ary tokony atao dia hita eo amin'ny fanaovantsika rakitra fa ataontsika lara-pamena mihitsy ny amin'ny Jehova ary tena milatsaka tsara amin'ny hevitry ny fanatritra mihitsy amin'ny hevitry ny rakitra mihitsy ny fanaovantsika ny rakitra satria zany hoe fanatitra zany hoe rakitra zany dia hoe atserovana marary hoe tena mbola hoe vola tokony mbola vidanana loka fa tena naloha aloha nanaovana rakitra dia tena izany tena fanaovana lara-pamena an' Jehova zany tsy mba ataon'i Jehova tsinotsinona mihitsy zany
tsy hoe dia tonga dia hoe sansin'izany hoe anodonitapany andoherany amin'ny Jehova kotsy fa tena ankasitrahany Jehova satria tena afotsika mihitsy nanaovantsika an'izany tena hita miariary mihitsy eo amin'ny fanaovantsika rakitra sy eo amin'ny fiainantsika ny fiainam-piangonana fa ataontsika lara-pahamehana Andriamanitra ary eo amin'ny fiainana manontolo dia tokony atao zany atao lara-pahamehana mihitsy ty zany dia avelotsy foana fa tena hoe pitrangamitra ohatrany hoe zavatra tantara manokana eo amin'ny fiainana rehefa hoe andeho any mitovy avelotsy foana izy ty misy rehefa makamo zao hoe zay indray dia avelotsy foana ty rehefa andeho any tana zoma voalohany sy alatsinainy fahatelo ny anjarany efitsika makady fotsy magary amin'ny mitovy ere lafy anjaratsika tontolony any dia ny mahazendana mpiandro zany betsaka no hiaran'izany rehefa iny andeha iny ianao amin'ny roa sasany zany fotoana iny nyriva no vonjena dia rehefa amin'ny 12 sasany iny zany tsy maintsy miainga fa sarotsarota ny mbola mandeha tongotra kely vo tonga eny dia misy olana zay ohatrany hoe tsy hovahanao foana ohatranao fa fitaka be avy amin'ny satana mihitsy zany fa ny fanao dia tonga dia avelao iny hoe atao hoe niarira ngany lara-panomehana fa ty avelako ty avela ho Jesosy no amany eo dia mandeha anao vonjenao ny asa iry amin'ny tompo fa raha vo mifakapana anao ka mijanona ohatrany hoe amany iny olana iny dia tsy voavahanao iny olana iny ary ny ry tsy vitanao dia faly misy satana ary satria androaka azy no alehanao ary dia vomafy misy ianao dia eo amin'ny fiainana koa zay ny fanao tena mety endrika ray fotsiny zany fa eo amin'ny fiainantsika andavanandro misy zavatra ataony devoly ohatran'izany foana hoe devolinareo mandehandeha taka ny olona merina mitady zay arapana mandehandeha eny izy arak'izay hitany eo nanaovany azy fa tsy voatery no mpiandry ihany hoe andeha any mitombo nanaovany an'izany fa mety ohatranao dia mety hoe tsy fifankazaon'ny vady eo na tsy fifankazaon'ny preta-po dia fa ataony hoe raha zay no azahoany hoe misakana anao tsy andeha aty-am-piangonana dia fa ataony rehefa mety ho zavatra mihitsy zany dia ataony ny devoly hisakanana anao tsy anao ny asa anompo an'Andriamanitra fa ny vaolana amin'izay dia toy ny nataon'ny fiangonana fahaizany toy ny fataon'ny fiangonana ankehitriny dia atao lara-pahamehana ny tsasitra n'Andriamanitra atao lara-pahamehana ny fanomponan'i Jehova fa Andriamanitra tsy mba makafana anao misika hoe zavatra hoe tsy azo anoharana mihitsy no atao fa tsy mba mila vaniny amin'izany mihitsy izy fa rehefa tena hoe voatery tsy maintsy ajanonao tokoa ilay fanompona dia izy ihany no mahatanteraka an'iny fanompona tokony ataonao iny fa rehefa tena ataonao lara-pahamehana ny mikasika an'i Jehova dia ohatra ny tany fiangonana tany zanak'Israely fahaizany voatantara tato amin'ny Ezra ohatra ny ataony amin'ny fiainantsika dia izy ihany no mamany olana rehetra ka na nisy fahoriana azy atao ohatra ny tamin'ny fiangonana tany voatantara tato amin'ny Ezra fahaizany nisy fahoriana atao dia ny fifaliana kosa nanala izany ka nanarina izany tanteraka dia izany Andriamanitra tsy miova omaly tsy miova mandrakizay dia toy izany hatrany no ataony aminao toy ny nataony tamin'ny fiangonana fahaizany mbola ataony amin'ny fiangonana ankehitriny ary ataony amintsika tsiraray avy isaky ny ankonana rehefa manao tsika manao lara-pahamehana an'Andriamanitra toy izao dia izy ihany no manala ny ratsy rehetra nandehantsika ary mampody ho fifaliana ny alahelo rehetra ao anatintsika dia hotain'Andriamanitra ny etsika ka atsiaro lalandava amin'ny alalan'ny fampatsivan'ny fanahy masina ny anao lara-pahamehana n'Andriamanitra isan'andro isan'ora isan'nitro zany hoe eo amin'ny fiainantsika manontolo mba azaon'Andriamanitra mandray an-tanana amin'ny fiainantsika ka manala ny ratsy rehetra eo anatintsika manala izay mety alahelo amintsika ohatra fifaliana teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.